Tsika rehetra miavanatra ry ty talata 4 ny volana aprily ity. Fa mirabantsika ny tokantrano any ary mamangatsika amin'ny alalan'izao mofolaina izao. Ny Hebreo 5:5-7 ny Hebreo 5:5-7 no mofolaina voalahatra antsika anio ry avako fakitsika amin'ny alalan'i Jesosy zany mofolaina izany. Hebreo 5:5-7 tamin'ny andro ny nofony raha nanao fivavahana sy fangatahana momba ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavavonjy azy tamin'ny fahafatesana Jesosy sady voahaino noho ny fahataoran'Andriamanitra dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanak'aza. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy, fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaony Melkisedeka. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity epistily any Hebreo ity rehefa malala dia tsy tena fantatra mazava nanoratra azy. Maro dia manao hoe mpianatro Paoly satria tsy mifanalavitra mihitsy, betsaka ny voambolana, ny teny, ny fehezanteny, ny fomba fisainana, manakaiky be mihitsy ny teolojia amin'ny Paoly. Ka tsy dia zava-dehibe loatra moa ny hoe amin'ny fotoana sasany namantarana hoe iza nanoratra azy, fa ny votoatan'ilay teny kosa, votoatan'ilay epistily dia tena manazava ny maha Mesia an Jesosy. Ny epistily any Hebreo dia epistily izay nosoratana ho an'ireo jiosy kristianina, izany hoe ho an'ireo zanak'Israely sisa, ho an'ny Hebreo zany, ho an'ny Joda, ho an'ireo izay sisa tamin'ny zanak'Israely ka niova na nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy. Izay ny epistily any Hebreo. Taratasy lava izay nentina nanazava zany ho an'ireo izay jiosy izay nandray an' Jesosy. Izay no mahatokany hoe ireo jiosy ireo dia nivolavolaina tamin'ny testamenta taloha, ka betsaka ny voambolana izay hita ao amin'ny epistily any Hebreo izay nalaina tamin'ny testamenta taloha, fanamafisana ny finoan'ny jiosy zany kristianina iorina tsara amin'ny finoanan'i Jesosy. Fampahafantarana amin'ireo jiosy kristianina fa i Jesosy izay mahataony azy fizaina sy nitsangana tamin'ny maty dia tsy afa-tsy akory fa fahatanterahany faminaniana hatrany amin'ny testamenta taloha. Dia misy fampitahana an' Jesosy zany ao min'ny anjely ny fisian'ny anjely ny jiosy dia resaka anjely ny epistily any Hebreo. Manatoerana lehibe eo amin'ny jiosy Mosesy dia ampitahay ny epistily any Hebreo amin'ny Mosesy Jesosy. Eo ny mpisorona be izay tena zava-dehibe ny andraikiny eo anatin'ny finoana jiosy dia ampitahay ny epistily any Hebreo fa Jesosy dia tsafa fa mpisorona be. Ary eto dia ampitahay ny epistily any Hebreo amin'ny Melkisedeka Jesosy any 10 fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaony Melkisedeka. 5:5, 7, 4, dia miresaka manokana fampitahana an' Jesosy a Melkisedeka. Fa iza moa ty Melkisedeka ty? Ary nahoana no amafisin'ny Hebreo fa hoe io Melkisedeka io dia tsy afa-tsy akory fantalidin'i Jesosy. Ina dika ny avako mirano Melkisedeka dia ny teny hoe Melkisedeka izay teny efa tranainy efa fampiasa efa taloha be tsy tamin'ny andron'ny jiosy ihany, tsy tamin'ny teny Hebreo ihany nahitana ny teny hoe Melkisedeka, fa teny efa nahazatra hatrany amin'ny andron'ny Kananita aza, dia hatramin'ny andron'ny Fenisiana dia efa nampiasaina ny teny hoe Melkisedeka. Ary dia
raha tsorona dia nydikany hoe Melkisedeka na Malkitsedeka dia atao hoe andriamanitry ny rariny, andriamanitry ny rariny, mpanjakan'ny rariny na mpanjakan'ny fahamarinana. Ny bokin'ny Genesisy toko 4:20 no manazava lava na ahitana voalohany ity tantarany Melkisedeka ity, tantarany tsy azo misarahana toa tantarany Abrahama izy io, dia manazava io andininy io Genesisy toko 4:20 zany fa rehefa avy niary tamin'ny fahavalony Abrahama dia niona tany Melkisedeka ka nitsodrano azy Melkisedeka, nakohoka tamin'ny Melkisedeka izy ary nomeny an'i Melkisedeka ny ampahafolony zay azony zany. Melkisedeka dia mazava ho azy mpanjakan'ny Salema, hoy io Genesisy toko 4:20 io. Raha araviny zany rehetrany dia zao no tiany epistilo any Hebreo holazainy. Ny jiosy any dia nino any Melkisedeka, nino ny tantarany Melkisedeka, ary no ajainy jiosy fatratra ny tantarany Melkisedeka. Ny antony dia zao, satria ity Melkisedeka ity dia sady mpisorona, nahoana izy no mpisorona, satria izy no nitsodranany Abrahama, sady mpisorona satria izy no tolorany Abrahama ny ampahafolon'izay rehetra nananany. Mpisorona izy zany, sady mpisorona be, zay ny voalohany. Fa mpanjaka izy satria mpanjaka ny Salema izy. Salema io dia tsy hafa fa i Jerosalema ihany, zany hoe Jerosalema amin'ny tena ahitana ny endriny amin'izay anoratana azy ankehitriny dia tamin'ny andron'ny Davida zay tena fantatra hoe Jerosalema, fa tsy hafa tsy akory fa io Jerosalema io dia tsy hafa fa ilay toerana zay nanjakan'ny Melkisedeka. Melkisedeka zany mpanjaka talohan'ny Davida tao Jerosalema. Ka raha niteny hoe Melkisedeka zany ianao dia zavatra roa no ao an-tsainao, zavatra roa no atambatry ny hoe Melkisedeka, mpanjaka izay tao amin'ny tanànan'ny Jerosalema nelohan'ny Davida, mpanjaka melohan'ny Davida izy zany, mbola arivo taona mahery aorianan'ny Abrahama vao mpanjaka i Davida noho zany dia mpilohan'ny Davida izy, mpanjaka izy, mpanjaka ny Salema ny Genesisy 4:20, fa mpisorona be koa izy, mpilohan'izay mpisorona be, mpilohan'ny taranaki Arona sy ny taranaki Levy izy. Noho zany dia lay ataontsika hoe endrika na finoana mikasika ny Melkisedeka tao anatin'ny vavahana jiosy dia tena zava-dehibe mihitsy. Mahalala ianao no mahita sady mpanjaka no mpisorona be. Tsisy zany tao tantaran'ny Soatra Masin'ny Testamenta taloha hoe sady mpanjaka no mpisorona be. Melkisedeka ihany ny manana an'izay toetra izay, sady mpanjaka tao Jerosalema, tsy mbola Jerosalema no anarana fa Salema, nefa koa sady nanaterana ilay sorona ilay fanatitra ary nitsodranany Abrahama. Nidikan'izany dia izao, lehibe lavitra noho i Abrahama i Melkisedeka. Epistilo any Hebreo manazava an'io hoe lehibe lavitra noho i Abrahama i Melkisedeka. Lehibe tamin'ny jiosy Abrahama, ndrerian'ny jiosy Abrahama, lehibe Abrahama satria ray meno nanao fanekena tamin'Andriamanitra ary nahatoky an'Andriamanitra. Fa ny finoany jiosy momba ny Melkisedeka dia manao hoe lehibe lavitra noho i Abrahama Melkisedeka, no mampisorona be azy satria izy no nitsodrano ny Abrahama. Fiambarany Epistilo any Hebreo fa izay nitsodrano no lehibe, fa tsy izay tsofina rano akory. Matoa Melkisedeka no nitsodrano ny Abrahama dia lehibe no Abrahama i Melkisedeka. Dia hoy ary ny hoy ty mpanorana ny Epistilo any Hebreo ity manao hoe tsy hafa tsy akory fa ianareo mino ny Melkisedeka io dia lazaina aminareo fa tsy hafa fa mpelolàlana an' Jesosy i Melkisedeka. Raha mino ny Melkisedeka nareo dia tokony ino an' Jesosy nareo. Nareo mino ny Melkisedeka
de tokony ino ny mety tokony mino ny Jesosy nareo. Nisy Melkisedeka de misy koa Jesosy. Melkisedeka zay lehibe noho ny mpisorona rehetra mety maty ny mpistilo anebreo. Fa i Melkisedeka tsy nanam-piandohana, tsy nanana ny afiarana, tsy fantatra hoe aveza izy, tsy fantatra hoe iza niteraka azy, de ozy manao hoe tsy hafa fa pelolalana. Matoy Abrahama nanaja ny ankohoka nandray nitsodany Melkisedeka de zao lehibe lavitra ary pelolalana ity Jesosy Kristy tompo ity i Melkisedeka. Afaka malala ity tataony Hebreo ity zany de tena manindry ny nonony Jiosy Kristianina an' Jesosy, mampitohy ny tantarany testamenta taloha sy ny testamenta vaovao ny epistilo any Hebreo, manazava fa ao amin'ny Jesosy ny fahatanterahany fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Inona ny hevim-panary afaka malala ho anao? Telo am'izao nofinaina izao. Ny hevim-panahy voalohany de ny tenin'ny epistilo any Hebreo, izy manao hoe io Jesosy Kristy tompo io raha oharina Melkisedeka de izao, io Jesosy Kristy tompo io de lay mampahery ilay idodododona tahaka ny dododony Abrahama rehefa nahavita ny adiny. Abrahama tao anatin'ny adiny tamin'ny fahavalo de izao nitoditra tany Melkisedeka izy rehefa vita ny adiny, zany hoe rehefa nandresy izy de nitodika tany amin'ny Melkisedeka. Izay Jesosy afaka malala. Raha mijery an' Jesosy tarafina Melkisedeka ianao de ny tokony adonanao de zao Jesosy lay lohan'ny mpandresy, Jesosy lay Andriamanitra mpandresy, Jesosy lay Andriamanitra zay tsy hafa fa nisy talohan'ny Abrahama, kanefa zao amarin'ny epistilo any Hebreo zao fa ampelolalana ny Melkisedeka ary. Zany lavako malala entina mampahery anao fa ny Jesosy anao de Jesosy mpandresy, tahaka ny mpandresen'Andriamanitra ny Abrahama tamin'ny fahavalony no ampandresen'ny Jesosy anao amin'ny maha Andriamanitra azy. Ary indrindra am'izao tantara Melkisedeka izao de ampatsivina anao fa Andriamanitra ny mpandresy Jesosy. Fa ny faharoa avako malala de ity, Jesosy any ko tarafina am'ty toetrany Melkisedeka na pelolana Melkisedeka ity de zao Jesosy afaka malala zay toloranao ny fisaorana, Jesosy mandray ny fisaoranao. Melkisedeka zay nandray ny fanatitra natolotry Abrahama, ao amin'ny Jesosy afaka malala zay mampisorona be azy moa ry ambany fa Jesosy dia ambarany ety andiny fafolo ity fa Jesosy koa no mandray ny fisaorana sy ny fankasitrahana izay atolotsika ho an'Andriamanitra. Zay mahatonga atsika rehefa mivavaka de manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, satria Jesosy de tsy hafa fa mpisorona be tahaka ny Melkisedeka. Jesosy zay solo-tenan'Andriamanitra, tena Andriamanitra, irak'Andriamanitra, mandray ny fisaorantsika. Rehefa avy mandresy amin'ny ady ianao de izy no toloranao ny fisaorana sy ny ady ny voninahitra, Jesosy Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. Ary ny fahatelo farany de tarafina am'ty afaka malala de io ny filazan'ny epistilo any Hebreo azy fa notonon'Andriamanitra hoe mpisorona mpiaraka ny fanaony Melkisedeka. Jesosy mitsodrano anao, nitsodran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, nitsodrano Melkisedeka tamin'ny Abrahama de tsodrano zay tononona aminao koa. Ary tsodrano zay milaza fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra zay eo akaikinao, mahitanao ary manome anao ny fahazavan-tsaina amin'ny ady etreratra. Hoe nitsodranony Melkisedeka tamin'ny Abrahama ary tononona aminao koa. Hotahin'Andriamanitra anenao, hotahin'Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy ny tany
isaorana ny avy indrindra fa efa nanolotra ny fahavalinao eo an-tananao. Zay le tsodrano zay notononony Melkisedeka amin'ny Abrahama, de zakeo notononona ho anao amin'izao pasika izao hoe hotahinany ianao. De Andriamanitra na zay nahary zao rehetra zao izay no hitahy anao, ary isaoran'Andriamanitra fa hampandresy anao izy, hampandresy anao resy eo anoloanao ny fahavalinao. De matokia ary avako malala fa hoe nipis tiro any Hebreo hoe tsy miova Jesosy, omaly sy anio ary mandrakizay de tsy miova fa Andriamanitra izay isaoranao, Andriamanitra mampandresy anao, Andriamanitra mitsodrano sy miaro anao. Ivavaksika tompo misaotra anao zahay fa ny teninao de feno zava-miafina mandrakariva, kanefa no miasa ny fanahinao masina sy ny fitiavanao de azo vakina amin'ny teny malagasy zany. Ka takatray ankehitriny fa ny Jesoa anay zay zokinay, tianay, de Andriamanitra zay mitsodrano anay, Andriamanitra mampandresy anay, Andriamanitra mandray ny fisaoranay, Andriamanitra zay mitondra ny fangatahanay sy ny fanirinay eo aminao ray zanaka fanamasina zay nahary zao rehetra zao. De ampahirezy tompo, tsy hozongozona ny finoanay, iorona mandrakariva amin'ny finoana amin'ilay Jesosy zay lalana sy fahamarinana fiainana, ary anom-panalalana anay aminao Andriamanitra pahary. De tanterao aminay tompo itsodrano zay efa nampanatenainao ary nitonononao any Abrahama, tsodrano zay manome toky anay fa miaro anay, momba anay, mampandresy anay ny Andriamanitra zay, no Jesosy Kristy zanakao. Amen.